Etsekilan kosa tsy ankasitrahan'ny Arema elatra miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. Iny kaongresy nitanterahany antoko Arema miara-dia amin'ny amiral-ratsiraka. Teny Andrefan'Ambohijanahary nitsirana nambarana Vaovao Benjamin moa dia ny Arema elatra no nahazo ny taratasy fanamariana avy amin'ny ministeran'ny atitany ary misy ndrafitra mifeny antoko. Za eto manambara fa tsy ara-dalàna izao kaongresy tanterahany ao izao. Ho an'ny antoko Arema elatra Vaovao Benjamin dia tsy ara-dalàna ary tsy pahany marindrano ny kaongresy izay nokarakarain'ny Arema io maraina io tetsy Andrefan'Ambohijanahary. Naneho ny heviny tampanao gazety mikasika izay tokoa ny mpikambanao amin'ny Arema manara-dia an'Andriamatoa Vaovao Benjamin tetsy amin'ny foibeny etsy 67 hectara itolokandro. Ny fanololona ny bureau dia tsy maintsy eo anivon'ny kaongresy araka ilay voalazan'ny namana teo fa ny antoko dia tsy raha raha-pianakaviana ary ny antoko dia tsy raha anakinama-namana fa raha misy fitsipika mifehy ary misy rafitra mandrindran'izany. Na ny resepise zay tamin'ny lalàna nivoaka voaingana milaza fa voasoratra ao anatin'ny listiny antoko politika ve ny antoko Arema dia efa vita ara-dalàna izany ary izahay reto no nahazo ny resepise. Na ny arete avy amin'ny atitany zay nanamarina an'izany dia izahay reto no nahazo le arete. Ary ireo namanay zay milaza ho sarom-piaro miaro any dideratsiraka zay liafina tanatin'ny 9 taona 7 taona reo nandeha nitory anay tany amin'ny intérieur fin de non recevoir tany amin'ny intérieur nitory anay tany amin'ny conseil d'état dia tsy niraisy ny conseil d'état ny avarany zany dia manao kaongresy tsy ara-dalàna zao. Ho an'ny Arema elatra Vaovao Benjamin dia fikasana ampizarazara ny antoko no azo andraisana ny kaongresy ny totosain'io maraina io ka mahaloan'izany dia nilaza ny ho avy miaraka amin'ny angady sy arina ihany koa izy ireo. Fepetra ho raisiny voalohany ny fampahafantarana ny ministeran'ny antitany sy ny filakevim-panjakana mikasika ny zavanitranga.